Tsara, izay angamba no azo ampihinana azy a, azo lazaina hoe tsara tanteraka ny vokatra azo tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny ferme daty. Ho an'ny fromage antsika fotsiny ohatra dia nalafo fromage arak'ilay nomanina entinao amidy aty zahay. Marina fa teo ihany andro somary nangatsitsika kely fa amin'ny akapobeany tonga ny olona dia nandray anjara vidin'ny vokatra izay nahatonay teto. Ny yaourt na amidy teto moa zany ny yaourt lay hafa dia tonga koa ny olona na dia teo ary ny andro mangatsika hoy dia mividy yaourt ihany ny olona. Ny zava-dehibe moa amina foara salama tony dia mampafantatra amin'ny olona ny atsara ny vokatra vokariny toy ny fromage, toy ny yaourt dia ny azahana zany mampahalala an'ireo olona ireo fa misy ny vokatra vokariny malagasy izay afaka tsara mifaninana amin'ireo vokatra avy any ivelany. Nay zany dia mampirisika ny olona hatrany hanjifa ny vokatra vita malagasy satria ny ronono eto amintsika dia ananatsika mokatra ronono tatsa malagasy ho an'ny fromage ny atsika ohatra zao any amin'ny fadivakina karatrany dia efa manodidididina ny 2 arivo litatra isan'andro ny ronono angonina sy ahodina. Izany dia mamelona fianakaviana tatsa marobe any amin'ny fadivakina karatriny. Dia toy amin'izany ihany koa ny anaovana an'ireo yaourt sy fromage ireo. Izany raha ny resaka fenitra ara-kalitao angambany afaka nahita daholo izay olona nanatrika an'ity foary ity fa mba niezahana ho tsara na ny fomba fanehoana azy ary izay nanandrana moa dia nahita fa tsara azo hohanina tsara zany ny vokatra malagasy afaka manina tsara. Angambany tazanareo amin'izao olona marobe mitangorona izao fa tiany olona vokatra vokarintsika dia izay angambany azoko ambara hoe tsara misotra mikarakara an'ity foara ity dia toerana koa dia tsara ny safidin'ilay toerana nanaovana an'ilay ferme daty amin'ity fotoana ity dia mampirisika an'ireo tompony andraikitra handamina asa salama.